photojournalisme dia tsy manao photojournalisme intsony a, photo d'illustration no ataon'ny boakely amin'izao fotoana izao. Za tsy ady amin'ny tanora dia raha zay le manao an'izy izy fa zao baikoan'ny patrony izy satria tsy alalie ka tsy ngeviny intsony manao azy ary midikany voalohany dia ty ny masony a no manao ny sary fa tsy ny appareil fotsiny. Ny teknôlôjia dia tsy maintsy voatery miova naperaka ny atao hoe argentique dia miditra amin'ny numérique fa atao zay fehezana ny numérique afaka manao zavatra be dia be ny numérique satria mahatsara zavatra le izy fa tsy hoe tsy sanatriavina manjary ho baikoan'ny numérique le izy. Fa ny fanaovan-gazety indrindra photojournalisme kosa tsy manaika ny hoe ny zavatra ny patron de presse tsy mahay an'le sary rédacteur an'izay vao mainka tsy manana notion momba photojournalisme fa ny mpaka sary ohatra ny rialala manana an'le maso mahafantatra izy hoe ity no milaza ny io le zavatra io ka tsy izay zavatra tsika dia ny manaraka zany dia ty hoe tokony vita maison de la photographie fitambara mpanao gazety fa tsy hiandry intsony ny fanjakana na hiandry ny ministera amin'ny hoe zao ny zavatra ataonareo. Tokony indépendant ny photojournalisme sy mpakasary fa manana fitambarana le izy. Le photojournalisme a suffi de particulier, c'est le photographe qui doit définir de son œil, qui définir de son œil l'image réelle, mais ne pas attendre des ordres. C'est aussi à la fois comme la roulette russe, paraître ou ne pas paraître. Le photojournaliste a ceci de particulier d'avoir un support pour faire paraître des photos.